Tompoko lasy tompoko vavy mba hisorohana ny fahatapahan'ny herinaratra dia hamadika kely ny herinaratra ho groupe isika. Noho izany dia mety ho tapaka fotoana fohy ny herinaratra. Soza tompoko.
tompoko lasy tompoko vavy hanomboka tsy ho ela ny fanokafana ny lanonana ko mangavy atsika hamonjy ny toerana misy atsika avy sotra tompo.
Tonkolahy sy tompoko vavy, Andriamatoa inspecteur général de police, ministre sy ny filaminam-bahoaka. Tonkolahy sy tompoko vavy, Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernement. Tonkolahy sy tompoko vavy, ireo mpanolontsaina avo ny fanavaozana Repoblika ny Madagasikara.
tompoko lahy sy tompoko vavy, Andriamatoa Kolonely, filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Azo mipetraka isika tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mba hampisotra-tsakany sy andavany lanonana dia iangaviana isika mba handray fepetra rehetra tsy anisy feo ny finday antsika. Ho an'ireo mpakasary kosa dia omena minitra vitsivitsy ianareo akasary etỳ anoloana. Dila izay fotoana izay dia ireo mpakasary nahazo alalana ihany no afaka mivezivezy manao izany etỳ. Mankasitraka tompoko amin'ny fanarahana ny fandaminana. Ho fanombohana ny lanonana dia ho tanterahantsika ny hira fanevan'ny polisym-pirenena malagasy. Koa iangaviana isika rehetra hitsangana ho fanomezam-boninahitra izany. Makasitraka indrindra tompoko. Anio alatsinainy faharoa ny volana Marsa taona 2024 no sokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiatombohan'ireo fikaonan-doha eto anivon'ny polisym-pirenena malagasy. Fikaonan-doha maro sosona no tanterahana amin'izany dia ny fikaonan-doha
eto amin'ny ivon'ny fibaikony izay ho tanterahana avy hatrany vao vita izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy izao. Eo koa ireo fikaonan-doha isam-paritra izay ho tanterahana eny anivon'ireo fitaleavam-paritra ny filaminam-bahoaka ary ho faranana izany amin'ny fikaonan-doha nasionaly izay anambarana ireo tsaokevitra sy torolalana ary vahaolana entina hanatsarana trano ny polisy-pirenena malagasy sy ny fitanjona ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy ka amoahana tondrozotra ho an'ny polisy-pirenena malagasy. Mikasika ny lanonam-panokafana anio dia toy izao ny fizotran'izany. Ny fandraisam-pitenenana no hanomboana izany ka Andriamatoa contrôleur général de police filohan'ny komity karakara ireo fikaonan-dohan'ny polisy-pirenena no anokatra izany. Amelabelatra amintsika izy mikasika ny antom-pisian'ny fikaonan-doha ary ireo fandaharam-potoana sy ireo lahadinika ho voaboasana mandritra n'ireo fikaonan-doha ireo. Manaraka izany dia hitondra ny anjara fitenenany ihany koa Andriamatoa contrôleur général de police tale général ny polisy-pirenena amin'ny mahatompon'ny fibaikona azy eto anivon'ny polisy-pirenena ary ampitany ireo toromarika rehetra tokony ho arahana mandritra n'ireo fikaonan-doha ireo. Koa satria hoy ny fitenenana malagasy hoe ny biby tsy misy lohany tsy mandeha dia hitondra ny lahateny ihany koa Andriamatoa inspecteur général de police ministre ny filaminam-bahoaka amin'ny mahafofona hiadian'ny lohany azy eto anivon'ny polisy-pirenena. Iresaka mikasika ny fifandraisana izao fikaonan-doha izao amin'ny politika ankapobeny ministera ny filaminam-bahoaka izy amin'izany. Ary ny farany nefa tsy kely indrindra dia ny lahatenin'Andriamatoa colonel filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay anokafany amin'ny fomba ofisialy ny fiatombohan'ireo fikaonan-dohan'ny polisy-pirenena izay efa santaritsika anio. Aorianan'ny fandraisam-pitenenana dia isy ny tafa ataon'ireo tompon'andraikitra voakasika amin'izany miaraka amin'ny mpanao gazety ary isy ihany koa ny fakana sary ho firaketana izao lanonana izao. Izay ary ny ela fa dia angataka mpanajana Andriamatoa contrôleur général de police filohan'ny komity mpikarakara ny fikaonan-dohan'ny polisy-pirenena anatanteraka ny famelabelarana mikasika izany. Tompoko lasy tompoko vavy. Koa satria tsy lahateny no ataoko fa fanazavana ara teknika mikasika ny fikaonan-dohan'ny polisy-pirenena dia mialatsiny ny tenako raha tsy hanavaka na hanonona tsirairay ny arifenitra fa ataoko indray mibango ary ampanajana tanteraka ny arifenitry ny Repoblika ny Madagasikara. Tompoko lasy tompoko vavy. Tonga ity ny fotoana ametrahan'ny polisy-pirenena fanontaniana hoe manao ahoana ny hoendriky ny polisy-pirenena amin'ny taona 2024. Tsy ny polisy-pirenena ihany nefa no mametra-panontaniana fa isika rehetra isan'ambaratongony isan'ambaratonga dia manontany ihany koa hoe polisy toy ny ahoana? Polisy miendrika atsika ve? Ary polisy vonona ho an'ny taona 2024 ve no misy amin'izao sa misy fanatsarana tokony atao? Izany indrindra no anton'izao fihaonana izao ka misy teboka anankivalo ezahana andeha faran'izay aingana no resantsika ao anatin'izao. Ny antony dia ny ahafahantsika mahafantatra ny manodidina ity fikaonan-dohan'ny polisy-pirenena ity, ny vina, ny tanjona
ary indrindraindrindra ireo hevitra dinihana sy ny fandaminana mikasika izany. Raha mahakasika ny antony faninona moa no tokony hojerena ny polisy-pirenena. Ny antony voalohany dia iarahantsika malala fa noho ny fanokoloana dia afaka miala amin'ny toerana misy azy ireo fatika lalàna, afaka mivezivezy ary toy tsy misy ny sisitany. Maro ihany koa ireo ambana isan-karazany vetsivetsy raha tsy teny fotsiny isika afa-tsy ireo fangatahana betsaka ny ivelany mahakasika ny loharan-karena eto Madagasikara, ny sokatra, ireo karenan-kibotany ka miteraka trafika isan-karazany. Fantany napetraka dia hoe vonina amin'izany dia polisy-pirenena. Eo ihany koa ny angery faharoa dia ny ambana eto an-toerana eto anatin'ny firenena. Iarahantsika malala fa rehefa misy ny krizy dia samy mandray izay tandrifiny ny antoko tsiraray avy ao anatin'ny sehatr'asa ny filaminana. Anisany anatin'izany polisy-pirenena move vonina amin'ny zava-misy rehetra, move vonina amin'ireo ambana atao anatiny raha tsy hiteny fotsiny ohatra ny mahakasika ny fandikan-dalàna anabaka na cybercriminalité. Isika dia samy mahalala fa efa tsy efa mitsaraka intsony amin'ny finday, nefa tsy voatery eto Madagasikara no afaka miditra ao anatin'ny kaontintsika fa fantatsika tsara fa any ivelany dia afaka manova ny mot de passe-tsika ao anatin'ireny finday ireny. Vonina amin'izany ve ny polisy-pirenena. Fahatelo dia fotoana tokoa izao andrindrana ny politika ny ministera, ny politika amin'ny polisy-pirenena hifanaraka amin'ny vina izay napetraka fitondram-panjakana ary tsy azo ialana anatin'izany dia ny fanavaozana. Misy ireo rindran-damina ao anatin'izany ka adidiny polisy-pirenena tokoa no mampifandraika ny asa atao anatiny amin'ny politika-panjakana. Ary farany dia ny polisy-pirenena dia anisany vondrona manakaiky indrindra ny vahoaka. Ny vahoaka dia manana ny andrasany, ny vahoaka dia manana ny etaetany, ary ny vahoaka koa dia mametra-panontaniana hoe polisy ohatrany ahoana re no mety amintsika amin'ny taona 2024. Fa maninona moa no 2024? Raha isaina manomboka izao dia 10 taona izany, izany hoe 5 taona indroa. Fa ny 2024 ihany koa dia mifanojo tanteraka amin'ny fa 5.70 taona ny polisy-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, satria tamin'ny 30 septembre 1961 tokoa no naka ny endriny ankehitriny ny polisy-pirenena. Mety manontany tena tsika hoe angamba mbola tsy nisy resaka mihitsy mahakasika an'izany fanavaozana polisy-pirenena izany, angamba mbola tsy nisy fandinihana. Dia efa nisy tokoa ny resaka mahakasika an'izany, efa nisy fikaonan-doha mahakasika ny fanatsarana ny polisy-pirenena. Mahakasika fanatsarana polisy-pirenena dia efa nisy fikaonan-doha farafakely ny intelo miantoana. Ny voalohany tamin'ny taona 2024 izay niompana kokoa tamin'ny fanamafisana ny asan'ny polisy ho maty-anina, nisy loha-hevitra 8 tamin'izany. Faharoa tamin'ny taona 2023 dia mbola nisy ihany koa, ary ny antony dia fanesorana ireo sakana amin'ny asan'ny polisy. Ary ny fahatelo farany tamin'ny taona 2024 dia mbola nanamafy izany izay ny fanindran-dalana tokoa tamin'ny 520 taona ny polisy-pirenena, ary nisy loha-hevitra 8 tao anatin'izany. Raha bangoina dia loha-hevitra 10 no nivoaka tao anatin'ireo fionan-be sy fikaonan-doha efa nisy teo aloha. Tsy hidirako amin'ny Tsipriny izy ireo satria mbola hiditra ao anatin'izany tsika ao anatin'izao fikaonan-doha izao. Fa ny fanontaniana napetraka dia hoe mbola izao ve ny polisy eritreretintsika amin'izany taona 2024 izany? Inona ny vina? Inona ny tanjona? Ny vina ny polisy-pirenena dia ny mba hahatonga ny Madagasikara
ho firenena lavitry ny olana, lavitry tsy fandripahalemana, ary indrindrandrindra afaka iainana, afaka hivezivezena, ary afaka ampiasam-bola mba hahafahana mampandroso azy. Ny tanjona anatin'ny asizy na ny fikaonan-dohan'ny polisym-pirenena izay atao dia ny hamantarana ireo tsy fahombiazana, ireo olana, ary indrindrandrindra ny fototry ny olana ka hatongavana amin'ny vahaolana ahafahana mitondra ny fanatsarana ho an'izay tanjona 430 izay. Misy dingana maromaro anatin'izany ho an'ny sehatra eo anivon'ny fibaikoana eto Antananarivo sy ho any amin'ny faritra dia miainga amin'izay fijerenan'ny olana izay sy ny fototry ny olana ahatongavana amin'ny fametrahana isaky ny laharam-pahamehana ireo vahaolana aroso. Fa indrindraindrindra ny vokatra andrasana ao anatin'izao fikaonan-doha izao dia mba hahafahana mandravona ireo etaeta, mandravona ireo olana izay nahitana vahaolana ka mametraka azy ho vina mazava ho an'ny taona 430. Koa inona ary ireo vokatra andrasana ireo? Maromaro raha sokajiana dia efatra nefany rafidinina. Voalohany dia misy ireo tatitra isaky ny komisiona na isaky ireo vondrona izay vao miera anadiady sy iresaka mahakasika ny fanatsarana polisym-pirenena. Faharoa dia izy ny ango-kevitra ho azo ao anatin'izany ampahafantarina vahoaka rehefa vita izany fikaonan-doha izany. Ary ny tena zava-dehibe dia amaritra ny antsointsika hoe volavolana stratégie hoentina hanatsarana ny polisym-pirenena izay voafaritra ao anatina tondrozotra mazava tsara. Ohatrany ahoana indray ary ny fandaharam-potoana na ny agenda ao anatin'izany dia hitantsika eto fa mizara maromaro izany. Ny dingana voalohany ilay fakana hevitra ao anatin'ny corps tsirairay avy dia efa nanomboka tamin'ny 20 febroary ka hatramin'ny 20 febroary teo, ary efa maro rehevitra azo tao anatin'izany ho an'ny corps rehetra misa efatra ato anivon'ny polisym-pirenena. Manaraka izany dia tonga amin'ny daty ny fanokafana antsika androany, fanokafana fomba ofisialy, aorian'izay androany tolakandro dia efa hanomboka indray ny asa isam-bomiera ahafahana mijery izay olana izay. Manaraka izany dia izy ny fikaonan-doha eny amin'ny faritra manomboka ny 15 ny volana martsa ny fanokafana azy, ary ny 20 ny volana marsa ny tena anomboka ny adrikasa, ary farana ny 20 ny volana marsa. Aorian'izay dia ho aravina ireo hevitra ireo ary hitondrana ny vahaolana hitambarana arosa ao anatin'ny dinika nasionaly na assise nasionaly izay andalo ny fanapahan-kevitra farany eritreretina amin'ny 30 ny volana marsa taona 2022. Inona avy ireo lahadinika na tematika ao anatin'ireo resantsika ireo? Voalohany izany dia ny mahakasika ny vina, ny lamina, ny rafitra ary ny foto-kevitra momba ny filaminam-bahoaka, ary fanontaniana lehibe no hitadiavam-baolana anatin'izany dia hoe modely na lamina toy inona no ahafahan'ny polisy miasa bebe koa amin'ny taona 430 na koa hoe ahoana ny ahafahantsika mamaritra foto-kevitra momba ny asa izay mampifanaraka ny fahombiazan'ny asa ety an-daniny, mifanajana ny zo fototra etsakilany, ary ao anatin'ny fanompoana vahoaka ihany koa. Ny faharoa dia miompana tanteraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana no ahafahantsika manavao ny rafitra ara-dalàna na ireo rijanteny ao amin'ny polisym-pirenena mba hazona antoka ny fahombiazana ambiady amin'ny fandikan-dalàna moderna, iarahantsika mahalala fa mivoatra ny fandikan-dalàna. Ahoana ihany koa ny ahafahantsika mampiasa ny sata sy ny etika mba ho fitaovana izy ireny ho an'ny mahamatianina sy fandraisana andraikitra. Ny voamera fahatelo dia iompana amin'ny fiahiana mahaolona
ny fandraisana ny polisy ary fitantanana ny asa ary ny antoka manosika, zany hoe ny motivation. Ezaka mahaly fanontaniana ihany koa io voamera io ka hiteny hoe ahoana no ahafahantsika mampiatra rafitra fitantanana ny loharanonkarena maha-olona mba amin'ny fomba aradrariny mandrisika izay misarika ireo tanora manam-pahaizana hiditra ato anatin'ny polisym-pirenena. Hipetraka ihany koa fanontaniana hoe ireo fitaovana azo ampiasaina hanomezana lanja sy andrisihana amin'ny polisy rehetra amin'ny vondrona tsirairay misy azy avy. Ny vondrona fahaefatra dia mahakasika ny fanofanana, ny fanamafisana amin'ny fahaiza-manao ary ny fanavaozana amin'ny fomba fanao mahatianina eo anivon'ny polisym-pirenena. Misy fanontaniana ngeza be ihany koa hipetraka ao mahakasika ny fitaovana indrindrindra ilaina ve ny fanofanana mba hanova sy hanatsarana hatrany ny fomba fiasan'ny polisym-pirenena. Ny fahadimy dia ilay tena mavesa-danja indrindra ka hipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ny ahafahantsika manatsara ny fitsinjarana ara-bola sy manatsara ny loharanom-bola mba andrakofana filamin'ny polisym-pirenena izay amalinina ny etahitan'ny vahoaka. Ahoana no ahafahantsika ihany koa miantoka ny fitantanana tsara ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana mba hiantohana ny faharetany ary indrindrindra ny fahafahana mampiasa azy. Ny fahaenina dia mamaly ny fanontaniana mahakasika ny paikady, mahakasika ny fiovana numerika. Iarahantsika malala fa tsy afa miala amin'izany intsony isika amin'izao fotoana izao. Ahoana no ahafahantsika mandrafitra izany paikady izany ampiasaina ny asa andavanandro sy ny service meny polisy ho an'ny polisym-pirenena? Ahoana no ahafahantsika mampiasa fitaovana numerika sy ny fifandraisana mba hanatsara ny fahombiazan'ny asa ary mangarahara sy ny endriky ny polisy? Ny komisiona fahafito na voamera fahafito dia iresaka mahakasika ny hetsika ara-tsosialy sy ny fifandraisan'ny polisy amin'ny vahoaka. Ato anatin'ity voamera ity dia asaina manokana ireo misehatra amin'ny fiarahamonina rehetra, ireo mpiara-miasa sy mifandray amin'ny polisym-pirenena izay manana ny heviny ka manana ny fijery mahakasika amin'ny polisym-pirenena hoe mamaly ny etaetan'ny vahoaka ve ny endriky ny polisy ankehitriny? Raha ohatra ka tsy mamaly, inona ary ny tokony fanatsarana? Raisina tanandroa ny sosokevitra avy amintsika izay hiditra anatin'ny komisiona fahafito manomboka rapitso dia efa isy ny atrikasa mahakasika an'izay. Ary ny farandrindra izay tsy kely dia ny fandrindrana ny asa, ny fifandraisana ary ny fitantanana ny ambana vao mitranga. Betsaka tokoa ireo ambana na menace amin'ny teny frantsay vao miforona taty aoriana, vokatry ny fivoarana ara-teknôlôjia, vokatry ny tontolo misy amin'izao fotoana izao. Ary izao tsika dia mahafantatra ny zava-misy eran-tany, misy ambana maro izany tokony hodinihana. Vonina amin'izany ve ny polisym-pirenena ho an'ny taona 2024. Ohatrany ahoana ary ny fomba entina natanterahana izany? Mizara efatra ny paikady dia voalohany dia hojerevana ifotony inona no tena olana, inona ny zava-miseho ka maharary ny polisym-pirenena, inona ny zava-miseho na iainana andavanandro ka mampaharary ny vahoaka raha miresaka mikasika ny polisym-pirenena. Aorian'izay dia hojerevana kosa ny fototry ny olana. Inona ny fototry ny olana, inona ny antony, ary tsy ny fotony akaiky fa ilay fototra lalina na ilay cause profonde ho isika. Rehefa fantatra fototry ny olana dia moramora koa ny mitady vahaolana ary androso sosokevitra mifanaraka amin'izany ireo mpizaika rehetrarehetra ahafahana mamaritra ny mety hanatsarana polisym-pirenena ka amoahana ilay tondrozotra ho an'ny taona 2024. Ao anatin'izay no hamaritana ireo amehana, lahara-pahamehana, misy ny atombotrezaka, misy ny lavitrezaka ary misy ihany koa ny antononezaka. Izany rehetra izany nefany dia tsy vita raha tsy mifanampy isika ary mifanolo-kevitra. Amaranako azy dia teboka efatra. Voalohany, ny polisy manao ahoana ary ny eritreretintsika ho an'ny taona 2024. Manana vina ve isika? Isika rehetra dia miara-mieritreritra mahakasika an'izay. Faharoa dia
inona ary nitondro zotra ahafahana ho tonga amin'izany eritreretina ho endriky ny polisim-pirenena amin'ny taona 1930 izany. Fahatelo dia tsara marina fa tena zava-dehibe tsy azo ambaniana ny fifandraisan'ny polisy amin'ny vahoaka ary tsy azo ambaniana sy ny finavana ihany koa fa ny atsotsaka hoe stabilité nationale na ny fahamarinan'ny toenan'ny firenena dia antoka iray ahafahana mamokatra, ahafahana miasa mba ho tonga ny amin'ny fampandrosoana ny firenena izay tadiavintsika. Izay ihany koa no amaranako ny teniko sy hisaroko antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko. Ianao andriamatofilohan'ny komity ny karakara ny fikanandoha ny polisy-pirenena tamin'ny famelabelarana izay nataonao teo. Izao kosa isika dia mangataka ampanajana an'andriamatoa contrôleur général de police tale général ny polisy-pirenena hitondra ny lahateniny. Zaina filohan'ny fanavozana ny République Madagasikara. Ianareo mponitsana avo ny fanavozana. Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Andriamatoa filohan'ny antenimiran-dolona solitoerana. Ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ianareo lehibe ny andrim-panjakana rehetra. Ianareo ambassadeur sy ireo olona solitena ara-diplomatika tonga mamay voninahitra izao fotoana izao. Ianareo misitry ny filaminam-bahoaka teo aloha. Ianareo rehetra tale teo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka teo aloha. Mbola ampirinasa sy misotro ronono. Ianareo manambona tambonina raha mila polisy na sivily mitsehatra amin'ny hery ianareo mponitsaina manokana. Ianareo mponitsaina ianareo mpiara-miasa akaiky amin'ny filaminam-bahoaka. Ianareo rehetra manatrika tony tsy ho vidikavahana soritana tahaka ny volo afaka avahana tonketsa fa apetraka amin'ny arifenitra eto amin'ny République Madagasikara ary ajaina sy lohalavina tampoloha tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalateniko dia misaotra an'Andriamanitra ary mefa zavatra rehetra araky ny teny latina anankiray ny ola potestany nisi deo. Ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra ary soritan'ny soratra masina Romanina 3:10 sy 4 fa ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra. Ary ny olom-panjakana na olom-boatendry na olom-boafidy dia mpanompon'Andriamanitra izy ireo. Tsaroko manokana Andriamatofilo ny teninao tamin'ny polisy-pirenena mila olona matahotra an'Andriamanitra ianao mba hitondra ny polisy-pirenena. Ary izany mahatonga voalohany hisaotra an'Andriamanitra antsika manakavy satria izy ny tompony hery, tompony fahefana. Manarak'izay dia saorana manokana ny totranao Andriamatofilo tonga eto. Satria amin'izao fikonandoha izao dia izay ny lalana mahitsy ary ny lala tokana mitondra any amin'ny fanavoazana tena izy. Ary isany efa natrianao teo amin'ny rahalahy eo amin'ny hery fialovana sy ny filaminana namana dia mbola tonga mamay voninahitra an'izao ihany koa ka tolorana aja sy voninahitra anao sy ireo mpiara-miasa ary indrindra antsika rehetra tompoko-vavy manatrika etony. Niova tanteraka hatramin'ny teny filamatry ny polisy-pirenena satria mila fitiavana, mila fahadiovam-po, ary mila mahatapa fa adidy masina no ataon'ny polisy-pirenena satria polisy-pirenena masina sy tiana tsera. Fantanina mipetaka dia hoe iainantsika hoe fitiavana, isaky misy sekoly polisy-pirenena dia miteny hoe manefa polisany tigna fa vahoaka sy ny firenena ary fiaino miamizany. Mamita-pantanina maragany tsiketa tena iainantsika ve teo filamana izay ombany fanevan'ny fanedinana firenena ny fitiavana tena mila olana
fahadiovampo fa no manarak'izay rahantsika malala ihany ko fa tsy miasa reny ny polisy pirenena fa misy mijery misy maso mahita ihany koa fa afaka mitsara atraizy raha tsaraina amin'ny polisy pirenena rehefa jerena amin'ireo karazana marjefy izay navoaka ny ordre international sécurité police index dia hita fa mbola menamena mihitsy Madagasikara eto ary izay nampisiny ty fikaonandoam-pirenena ity mba anova azy tsy homena tsony ary tonga atao hoe fotoana tanteraka atsika rehetra ankehitriny eto ny mba anovan'izany faritra mena manerana Madagasikara zany mba faritra iainana mifandray tanteraka amin'ilay vina apetraky ny polisy pirenena dia firenena manana fitoniana milamina afaka hivezivezena atoandro amanalina ary afaka ihany koa honenana sy anaovana asa mandrara ho fampandrosoana ny Madagasikara tahaka izao ny tokony tanjona ary lalana anankiray mitondra amin'ny fanovana an'izany endrika mena izay ratsy tare mandratsy endrika amin'ny polisy pirenena zany izao fikaonandoam-pirenena izao manarak'izay rehefa jerena ihany koa ny tablao amin'ireo firenena 5 farany indrindra raha hitantsika eto ireo firenena 5 izay toa hoe misy an'izany filaminam-boaka misy fitoniana ary azokisana ny polisy ao aminy dia any amin'ny farany indrindra Madagasikara rehefa nanao fanadihadiana ireo mpanady azy international indépendant izy tsy mampiravoravo tanana rehefa zany tsy mankivy fa tonga raha fotoana tanterakantsika no antony izao fanavoazana misy eto amin'ny firenena izao ny fanadihadiana ity dia tany amin'ny taona 13 ary misy lalina tanteraka anova izay sary izay mampivarahotana ny mijery azy satria masina ny ivelany sy haitsika donona ihany koa ary takomasitsika ikika vahoaka taraina masina miasansatsika polisy ny tena misy polisy marina ve atokisana marina ve fantanena maro samihafa no efa napetraky ny mpandrindra amin'ny ankapobeny ary filohan'ny assise nationale teo tamin'ireo teboka maro samihafa ka tsy valaparako intsony izy ireny noho izany no ny antony maro samihafa hitantsika malala fa mivoatra ny tontolo mpilaminana miasarotra hatrany koa ny vina andrasan'ny vahoaka amintsika ny fanamby andrasan'ny vahoaka amintsika efa nametraka vina ny fitondram-panjakana dia fanjakana marina noho izany mila polisy mandala ny famarinana fanjakana mahomby mila polisy mahomby ary fanjakana manompo vahoaka dikan'izay polisy tisy manompo ny vahoaka no ireo anton-javatra voalaza ireo no antony manokana manosika ny polisy pirenena anao zao fikaonandoha zao manatantara manokana ty fikaonandoha ty tamin'ity 2026 ty raha tsy jery fotsiny reo taona telo samihafa ny 2012 2013 2016 nanaovana fikaonandoha ipetraka ho ray aman-dreny tsy tsara inona tsy nampahomby fa fotoana anankiray zao ka tsy hanao kabary ambavahady ny tenako fa ho fanatanterahana amin'izay tsokevitra zay zaraina sy avoaka avy amin'ny fotsika no entina ho tanterahana ary ho andrasany vahoakantsika ho andrasany fitondram-panjakantsika atraizany fahatsika manatanteraka tsy soratra fotsiny ihany fa zay rehetra angatahana amintsika tsirairay avy tsy fombafomba ndrara-panjakana fotsiny izao ataontsika izao fa tena maneho finiavana mazava ara-politika sy ara-pitantanana andiniana lalina ny rafitra misy eto anivon'ny polisy pirenena anavao ny fomba fiasantsika anamafy ny fahombiazana ny asantsika mba hanomanana maharitra ny fampandrosoana ny firenena satria tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny filaminana. Ny filaminana mitondra amin'ny fitoniana ary fitoniana ny kitro ifaharana ny fampandrosoana ary ny fampandrosoana ny fototry ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-ekonomika. Tsy misy fanjakana afaka miroborobo maharitra nefany raha tsy misy polisy matanjaka tsara rafitra sy azo itokisana ao aminy. Amin'ny teny vahiny dia hoe la sécurité d'un pays repose sur la force de sa police. Raha faible ny police dia faible ho azy ny sécurité ao aminy. Izany mahatonga tsika ametaka fantsindana ary fahasahiana sy ametam-panontaniana. Arak'ilay tematika na leo hevitra hoe ohatrany ahoana ny endrika tokony hanana polisy pirenena amin'ny taona 2017 sy 2020. Raha folo taona lasa antsika nanao assise samy mametam-panontaniana polisy malala zoky zany ray aman-dreny mazava sy ambony fikendry ary ny vina arotsika fa ny folo taona sahady nefa jerentsika eto mba hampanjary Madagasikara ho firenena azo antoka sy milamina ny tanjona ahafahany tsirairay miaina
mivezivezy ary mampiasa vola ampatokina. Ny tanjona lehibe amin'izao fikaonando zao dia ny amantatra ampahitsiana, ny tsy fampitombanana ary tsy menatra mihitsy sika ny amoaka an'izay tsy mahatombona ny olana rehetra, ny fositry ny olana ary amesosikevitra sy izay rehetra mety programanasa sy ny fotoana anatanterahana an'izany. Tsy miandry polisy moderne fotsiny ihany fa tena polisy maminavina, polisy mamakafaka, polisy mamolavola, polisy manomana ary polisy manomana ny hoaviny taranaka, manatsara ny fitantanany amin'ny lafiny rehetra sy mahaolona ara-pitaovana ary teny kombenombeny. Ny famaritana ny sécurité est une obligation de moyens. Na eo ary ny fahaizana sy ny fahalalana. Rehefa tsisy ny fitaovana dia tsy zarizary ny tsy lavorary ihany koa ny zavatra takiny fitondram-panjakana. Tahaka ny dokotera mpiarahamonina amin'ny polisy firenena, marary ny fiarahamonina. Raha dokotera tsy mahay ny tsabola marary, dia noho izany marary mandrakarifontsika. Fotoana anankiray ny dignité ny anivon'ny polisy firenena izao mba ahafahantsika tena afaka miorina tsara ary hozaraina ataontsika afaka mirery amin'ny polisy firenena ny vahoaka malagasy ny manontolo, indrindra ny fitondram-panjakana izay nanakina ny adidy napetraka amin'ny rafitra eto amin'ny polisy firenena. Tena mahafisina etony dia araky ny vina napetraka ny administra ary isaorako manokana ny fatokisana napetraka amin'ny tenako ho tale général dia manatanteraka ihany koa vina izay efa apetraka ny fitondram-panjakana araky ny rafitra avy mipetraka eo anivon'ny sampandraraha izy ny polisy firenena dia polisy manakaiky vahoaka hita maso ary azo atonona, polisy manaja ny zon'olombelona, miaino ny ahian'ny olo-pirenena, manampy amin'ny fotoan-tsarotra. Any amin'ny teny frantsay dia hoe police orientée à la résolution de problème. Mahavaovao olana fa tsy mitondra vesatra sy olana ho an'ny hafa ihany koa. Ny filaminana tsy miankina amin'ny fahefana fotsiny fa indrindra amin'ny fitokisana. Tena polisy azo atokisana no entina andrandraina aorianan'izao fikaonando pirenena izao. Iaino ny etantanareo izahay ary mitodika amintsika mpitandro filaminana rehetra, polisy namana mpiara-miasa mba ampifanaraka ny mpakaditsika amin'ny zava-misy marina amin'ny andavanandro fa tsy hevitra mandritsidina fa tena hoe mijora mamaty anina amin'ny hevitra aingana mba tena hipetraka polisy tsara toetra, tsara fanahy sady tsara fiasa. Polisy miaro ary manompo vahoaka, polisy azo atokisana. Tokolasy tompivavy, ny amaranako ny fitenenako dia tsy vitan'ny polisy rery ny mentsehatra natanteraka an'izay vina rehetra amin'ireo teboka valo nylazaina teo izay. Fa toy ny tanana kavana nareo izahay, polisy nareo izahay. Ny tena marina ny vahoaka ray manontolo ny polisy fa ny polisy firenena misafidy misalotra fotsiny ihany ity fanamiana ity ka afaka mitoky sy mirehare tanteraka ny polisy firenena aoriana ny ty asizy ity ny vahoaka manontolo sy ny fitondram-panjakana. Dia tahaka ny tanakavana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ny polisy firenena ary ianareo kosa izay mpiarahamonina minampoka tonga etona izay nafohy fotoana toy ny tananakavia. Rehefa hitanareo fa mavesatra izay tanakavanana manampy ho azy ny tananakavia ka rehefa ny tananankiroa miasa dia vitantsika mibata sy miara-misoroka izay sendra sy sedra ary ny otranga zavatra rehetrarehetra mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana. Tokony anamarika kion-dalana manokana amin'ny tantaran'ny polisy firenena ary izao fiovana misy eto amin'ny firenena izao dia ny fanavaozana ary ny tena fanavaozana dia matomboka amin'izany fikoonado izany koa polisy moderna kokoa no andrasana, polisy mahomby kokoa, polisy tena mirahina mifankaty madio fo ary mandeha amin'ny mpamarinana ary manolo tena tanteraka ho amin'ny firenena. Miara-miasa miaraka antsika eto anorina polisy firenena rapitso, polisy mifanaraka amin'ny fanamby Madagasikara, fanamby napetraka ny Ambodifiloha ary polisy miantoka amin'ny fitoniana sy ny fitokisana amin'ny fandrosoana, mitsangana ry polisy, mijoro orehare ary tsy adino ary tsy ambany ny fahatsiarovana manokana androana matsika izay namony ainy tamin'iny cyclone iny ary mitodika ampoa-mampana amin'izy ireny tsika izay traboina ary sorana manokana ihany koa ny fitondram-panjakana fa mitodika sady manao izay fanampiana tsy ho zavatra satria mila polisy mpitandra filaminana mandrakariva ireny traboina ireny ary efa mandeha araky ny tokony izy ny fanatetarana izany. Ry polisy malala mitsangana orehare, mijoro orehare, mitsangana avoay ny hevitra, avoay izay ao anatin'ny fotsika entina hitantanana, hitondrana araky n'ilay polisy de proximité sy ny hevitra takina eo amintsika tsiraray avy mba ho tanteraka ny vina napetraka ny fitondram-panjakana. Mankasitraka tompola, mankatelina tompoko vavy.
Makasitraka anao Andriamatoa Tale Général ny Polisym-pirenena amin'ireo torolalana izay nomenao mikasika ny fanatsarana hatrany ny Polisym-pirenena malagasy sy ny tontolon'ny fampandriana fahalemana manerana ny nosy. Izao kosa dia miangavy ampanajana anao Andriamatoa Inspecteur Général de Police, Ministre Finaminam-bahoaka hitondra ny lahateninao. Andriamatoa Ajaina filohan'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara. Anareo mpanolo-tsaina avo ny fanavozana. Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Andriamatoa filohan'ny antenimieran-doolona mpisolo-toerana. Ianareo namana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Andriamatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena. Ianareo lehibe ny androm-panjakana rehetra. Ianareo ambassadeur sy ireo olona solotena ara-diplomasika tonga manome voninahitra izao fotoana izao. Ianareo tale rehetra eto anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka indrindra ireo avy amin'ny faritra. Ianareo manamboninahitra ambony miaramila, zandary, polisy, sivily. Ianareo mpanolo-tsaina manokana sy ianareo mpanolo-tsaina ny polisym-pirenena rehetra. Ianareo mpiara-miasa akaiky amin'ny ministera amin'ny filaminam-bahoaka. Ianareo rehetra manatrika etona manaja tanteraka ny arifenitra eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Vola teny dia ny fisaorana an'Andriamanitra lay nahary nanome tombonandro atsika ka mahatafavory eto anio. Manarak'izany dia mankasitraka sy mankatelina anareo rehetra manafy aja voninahitra izao lanonana karakarainay atao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izao. Eto dia tsy hay ny tsy saotra manokana anao Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara sy Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta namela malalaka ny fanomanana sy ny fanatanterahana izao fikaonan-doha pirenena izay karakarainy eto anivon'ny ministeran'ny polisym-pirenena izao. Torolalana avy aminao raha teo moa na tanterahana izany. Tonga eto ary isika androany tsy hiatrika lanonana fotsiny fa amolavola ny hoavin'ny firenentsika amin'ny alalan'ny fandriampahalemana. Ity fikaonan-doha ity dia dingana lehibe anatrarana ny vina tanterahana hatrany amin'ny taona 2024 araka ny efa nambarana Andriamatoa Tale Général ny Polisym-pirenena teo. Tiako anefa ny ampatsiahy eto anatrehantsika ny fototra hijoroan'ny politika ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izay mampivoatra hatrany ny firosoana any amin'ny fanavozana. Misy ireo foto-kevy dehibe napetraka Andriamatoa filoha mamaritra ny politika mpanjakana ka raha ny mahakasika ny ministeran'ny filaminam-bahoaka manokana dia voalohany amin'izany fitadiavam-bahaolana faran'izay aingana mikasika ireo sehatra tena mahakasika sy tena maharary ny vahoaka. Ao anatin'izany ny fandriampahalemana sy ny fanohanana ny fanjakana ny fametrahana ny tontolo ny mpandraraha misy filaminana sy voaro. Faharoa dia ny fandraisana anjara ho fametrahana paikady ametrahana ny fototry ny politika mpanarenana, ny rafim-pitondrana sy ny rafim-panatanterahana amin'ny lafiny filaminam-bahoaka
mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka raha teo. Fahatelo, ny fanohanana ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana tontolo milamina, ahafahana miroso amin'ny mpilaminana amin'ireo atrikasa hoenti mandrafitra ny lalam-pandrenana sy lalam-pifidianana ary ny fametrahana fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana izany. Tsy adinoina fa teo koa ny taratasy fandrahana avy amin'ny Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ho an'ny hery fiarovana sy filaminam-bahoaka izay mitaky ny jerena manokana ireo sehatra manaraka ireto: fiarovana ny olona sy ny fananany amin'ny firenena manontolo, ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy famerenana ny fahefam-panjakana, fanamafisana ny fitsipifehezana, ny fahamendrehana ary ny mahatsara tantana, fanavaozana ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa ary ny fahaiza-manao, fampanakakezana ny fandriampahalemana ho an'ny vahoaka, fiarovana ny fanatanterahana ireo fametrahana drafitra sy hetsika lehibe eto amin'ny firenena, fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny hery fiarovana sy filaminana sy miaraka amin'ny departemanta hafa toy ny fitsarana, faditseranana ary ireo sampandraraha teknika hitsinjaram-pahefana. Manoloana izany ary dia misy ireo tari-dalana arahina eto anivon'ny polis-pirenena, isy ireo asa fanavaozana eto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka araka ny torolalana avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ny Prime Ministre, ananganana fanjakana marina, mahomby ary manompo ny vahoaka. Izany dia ho tanterahana amin'ny alalan'ny asa sy ny fiovana izay atao mipaka any fotony sy tsapan'ny vahoaka. Ifantohana manokana ny vahoaka sy ny tanora izay nanana fitakiana mba hisian'ny tena fiovana ka amin'ny alalan'ny vokatra azo tsapahitanana sy hita maso no anaporofona izany. Atao vaindondra raha amin'izany fanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka sy ny tanora amin'ny polis-pirenena. Isy ny fametrahana fomba fiasa vaovao, ampiseho, fahamatorana, hifantoka amin'ny vokatra ary hanamafy ny fisian'ny tamberina andraikitra. Izany na tonga ny fametrahana ireto laharam-pahamehena eto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka ireto. Isantarana azy ho fanamafisana, ny fanavaozana sy ny fiavaozana dia isy ireo fanatsarana rafitra sy fitaovana ary fomba fiasa. Ifanaraka amin'ny tena filanin'ny vahoaka sy ny toetrandro, santionany amin'izany ny digitalisation sy ny fitantanana mifontotra amin'ny vokatra na gestion axée sur les résultats. Manaraka izany, ho amafisina ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ireo heloka be vava ary ny fiarovana ireo vondron'olona marefo, ka anisan'izany ny ady amin'ny herisetra vokatra ny fanoliana sy ny fahamarinan'olona. Paikady ampiasaina ny fanamafisana ny fanakakezana tranon'ny vahoaka na police de proximité sy ny fametrahana ny dispositif d'assistance et de secours d'urgence ary fiaraha-miasa maro lafy. Mazava ho azy fa omena vahana manokana hatrany ny ady amin'ny kolikoly, ka amin'izany dia tsy hisy fandeferana na tolérance zéro. Omendanja ny fanapariahana ny inspection générale de la police nationale eny anivon'ny faritra, ny fampiarana ny mangarahara ary ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny vahoaka. Eo ihany koa ny fanajana ny antanatohatra sy ny fametrahana, vaindohan-draharaha ny fitsipifehezana ary tsy adino ihany koa ny fanamafisana ny firaisan-kina ny polis-pirenena.
ho atsaraina ny rafi-pibaikona sy ny esprit de corps. Izany anefa dia atao anatin'ny fandanjalanjana ny fampiarana ny sazy tsy mitanila sy ny fanomezana fankasitrahana. Farany, asiana ezaka manokana ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny mahamatianina amin'ny alalan'ny fampiakarana ny kalitao ny fampiofanana any amin'ny sekoly sy ny fampianarana amin'ny takiny ny vanim-potoana ny fiofanana arak'asa. Izahana ny ametrahana kolontsaina mandray andraikitra sy ny tamberina andraikitra. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara manome toky izay fa ny fisian'izao fotoanandoha izao dia namafy ny fototra hatrany ny fanatanterahana ireo politika ministera ny filaminam-bahoaka no tany saiko teo aloha, izay mampiseho ny fanarahana ireo toromarika sy tondrozotra voalazan'ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Ho anareo rahalahy sy anabavy polis-pirenena malagasy, ny fanovana sy ny fanavaozana izay apetraka dia mitaky fahitsiana sy fahendrena, na amin'ny fanapahan-kevitra ho raisina, na amin'ny fanatanterahana mibaiko manandrifa antsika tsirairay. Ny fanovana sy fanavaozana dia mitaky fahamatorana sy fahaiza-manao amin'ny asa. Aoka isika ho matianina ary mikendratrahany ny tsaratsara kokoa isanandro. Farany, fanovana sy ny fanavaozana ihany koa dia mitaky tamberina andraikitra sy mangarahara amin'ny vahoaka, mijery antsika ny vahoaka ary miandrandra vokatra azo tsapaitanana ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fanavaozana sy ny fiavaozana no fanilo hitarika antsika, ko aoka hivohitra tanteraka izany mandritra ny fanatanterahana izao fotoanandoha izao. Amarana anazy dia mitodika aminareo vahoaka ny tenako. Mampananteny izahay fa ny fanatanterahana izao fotoanandoha izao dia fanaporofona hatrany ny ilay teny miaina ho polis-pirenena malagasy miaro sy manompo ny vahoaka. Ka hiamafy hatrany ny fifanohanana sy fiaraha-miasa ary ny fampitokisana eo amintsika. Ny fandraisam-pitenenako no faranako ary dia mamerina hatrany ny fisaorana anao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara sy anareo olo manakaja izay manatrika etona izay nanome voninahitra izao lanonana izao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Tolorana fisaorana ianao Andriamatoa Minisitra tamin'ny lahateninao. Tsapa tokoa fa manana ray aman-dreny mpiay ny polis-pirenena malagasy. Araka ny fandaharam-potoana voalaza teo moa dia iroso amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiatombohan'ireo fikaonandohan'ny polis-pirenena isika. Koa iangaviana mpanajana ianao Andriamatoa Kolonel filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara anatanteraka ny lahateninao sady anokatra amin'ny fomba ofisialy izao lanonana izao. Ry vahoaka malagasy, ianareo mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara,
Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernementa, ianareo lehibe ny androm-panjakana isa tsokajiny izay tonga manatrika eto ianareo ministra mpikambana amin'ny gouvernementa, singanana manokana amin'izany ianao Andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka izay tompony fotoan-dehibe androany izao, ianareo solombavambahoaka ny Madagasikara, ianareo olo manakaja sivily sy miaramila, ianareo rehetra mpizaika sy mpanatrika izao fikaonan-doha izao, tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny foravoravo no iarabako anareo vorilano no etoana amin'ity andro anio ity. Misy fomba fiteny hoe raha te hafantatra ny marina hono manontania, ary raha te hahalala ny tsara hono mifanakaloza hevitra. Izany indrindra no anton'izao fikaonan-doha ny polisim-pirenena izao. Ny sehatry ny fandriam-pahalemana dia isan'ireo vaindohan-draharaha anatin'ny politika ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara satria andry iankina ny fahamarinana toerana anatiny ny fiarovana ny olona sy ny fananany ary ny fampandrosoana ny firenena. Mbola maro nefa ireo fanampy tsy maintsy hatrehitsika eo amin'izany sehatra izany raha tsy hiteny afa-tsy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra ara-piarahamonina, ny ady amin'ny trafika tsy ara-dalàna sy ny criminalité organisée, ny ady amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna, ny harem-pirenena sy ny fametrahana filaminana maharitra an-tanan-dehibe ary ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly. Ny fahombiazan'ireo tanjon'ireo dia mitaky fiarah-miasa amin'ireo sehatra rehetra voakasiky ny fitandrona ny filaminana sy ny fitsarana, mitaky finiavana, paikady ary vina mazava ary mitaky ihany koa fanamafisana ny fitsipy-pifehezana sy ny mahamatianina ary ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ireo rafim-panjakana fototra toy ny polisim-pirenena. Etona dia mitodika amintsika vahoaka indrindra isika tanora ny tenako andao ifanometanana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra satria ny sehatra ny filaminam-bahoaka dia toy ny asa vadi-drano ka tsy vita raha tsy fanakonana. Entanina araka izany ny fiarah-miasa satria ny fitandrona ny filaminana dia andraikitry ny rehetra tsy ankanavaka. Manaraka izany dia mitodika amin'ireo mpiara-miombonantoka ihany koa ny tenako na eto an-toerana izany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara dia misokatra amin'ny lafikery rehetra ary mba hisian'ny fampandrosoana tena mipaka any fotony dia manantena fiarah-miasa mahomby sy tompony andraikitra avy aminareo ny fitondram-panjakana malagasy eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana. Farany dia mitodika manokana aminareo eto anivon'ny polisim-pirenena ny tenako nametrahan'ny vahoaka fitokisany ianareo eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana an-tanan-dehibe ka aoka ianareo mendrika izany fitokisan'ny vahoaka izany na amin'ny fomba fiasa na amin'ny fitondran-tena. Takina aminareo indrindra ny fahazoana vokatra azo tsapahi-tanana koa aoka tsy janona ho kabary ambony latabatra fotsiny izao atrikasa izao. Ny fitondram-panjakana dia vonona hanohana tanteraka ireo hery fiarovana sy filaminana na ny force de sécurité zany amin'ny tantsoroka ho enti manatanteraka ireo tsoakevitra sy tondrozotra mivoaka aorinan'izao fikaonan-doha izao. Koa mankahery sy mampirisika anareo hanao ny farahery sy handany ron-doha amin'ny fametrahana vina sy paikady mazava sy azo tanterahana avy hatrany ahafana mametraka vahaolana maharitra amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Averiko hatrany fa miandrandra fanovana sy fanavaozana goavana avy amintsika ny vahoaka malagasy ka fanararaotana izany izao dinika izao hoety manatsara kokoa ny endriky ny polisy pirenena. Zavatra telo lehibe no nisarika tamin'ny famelabelarana nataony ny mpanentana voalohany teo dia ny hoe filaminana ao anaty fahamarinana sy ny hoe hanome fahafaham-po ny vahoaka. Izay teny telo izay nisarika izay no amaranako ny kabariko ka dia ambarako fa misokatra amin'ny fomba ofisialy izao fikaonan-dohan'ny polisim-pirenena izao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ho an-tandrazana. Makasitraka tompoko lahy.
fisaorana sy fankatelemana no tolotsay ho anao Andriamatoa Filoha tamin'ny fandrosoananao anay. Tsapanay tokoa fa tsy nataonao zanak'ikaly hafa ny polisym-pirenena malagasy ary naseho anao aminay ny fahavononanao ametraka filaminana maharitra eto amin'ity firenena malalatsika ity. Ho toy n'izao lanonam-panokafana izao dia iangaviana-panajana ianareo tompona andraikitra ambony izay anatanteraka ny valan-dresaka amin'ireo mpanao gazety. Haray ny fiaraha-makasary anatanteraka izany. Angatahana araka izany ianareo tompona andraikitra amin'ny arifenitra hitaridalana azy ireo. Isika rehetra kosa dia angaviana hijanona atao anaty efitrano fa hiroso amin'ny fizarana amintsika ireo lamina arahina amin'ny fanatanterahana fikanandoha eto Antananarivo ireo tompona andraikitra amin'izany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Klasy tompoko vavy mamerina sy manantitra ny fiarabana antsika rehetra izay tonga manatrika izao lanonam-panokafana ny fiaonanben'ny polisym-pirenena na fikaonan-doha izao. Ankasitrahana isika rehetra izay nahafohy fotoana nandany hery tonga nanatrika izao fotoana izao. Tsy ho tany saina araka ny teniko teo fa enikajy zay voninahitra ny polisym-pirenena ny teninay dia hoe mba hitondra vokatra tokoa ho an'ny polisym-pirenena ny izao fantokavantsika izao izay midika ho fandraisana andraikitra ary fidirana anatiny implication amin'ny ezaka izay eritreretina ho atao. Isika ny tompon'ny polisy dia isika no mahafantatra ny mahasoa azy. Tsy ho lava resaka ny tenako fa anazava fohy dia fohy. Tsy ho lava mahakasika ny assise na ny fikaonan-doha ny polisym-pirenena. Araka ny tao anatin'ny programa teo, ny fandaharana dia androany, anio hariva, tolakandro azafady, amin'ny 2 ora dia hisy ny fihaonana fakankevitra isaky ny koro izay efa natomboka tamin'ny 25 volana febroary ho raisina indray izany satria mbola misy ireo hevitra mbola tsy azo. Mbola misy ireo etaeta tokony ho tanana an-tsoratra izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fitandana an-tsoratra. Entanina isika anatanteraka izany. Ka ny lamina dia toy izao. Ho an'ny korony commissaire sy ny officier dia misy efitra voatokana ato amin'ny CCI ihany ahafahana manatanteraka izany. Efa nisy ireo hevitra betsaka niainga avy any amintsika ary ankasitrahana antsika satria na ataoko hoe mijanona treo ary angamba ny fikaonan-doha dia efa hita sahady misorotra ny fitiavantsika
ny anatsara ny polisy-pirenena ary efa hita sahady misoritra ny vina ho antaona 4 eny mihoatra noho izany ary nefa voasoratra ao anatin'izy ireny raha novakiana. Na izana tsy izany nefa dia mbola tsy tapitra ny fandraisan-kevitra. Ny antony anaovana ny fakan-kevitra isaky ny corps dia ny mba hienoana ny tena maharary antsika tsiraray avy ao anatin'ny corps tsiraray avy. Misaraka isaky ny corps mba hahafahan'ny tsiraray avy samy manasa ny lamba malotony ao anatin'ny corps. Ary mizara izany manolotra vahaolana ary mametraka ireo lahara-pahamehana any amin'ny farany. Ho an'ny corps ny inspecteur sy agent de police kosa efa voalamina ihany koa ery amin'ny UNSP satria tsy omby ato kelikely ny toerana ato dia ho an'ny corps ny commissaire sy ny officier ihany no zakany an'ilay efitra izay voatokana ato. Fa ho antsika izay somary betsaka dia misy toerana voatokana ho an'izay eo amin'ny École nationale supérieure de police na UNSP etsy akaiketsy. Entanina isika araka ny teneniko teo, aza ferana izay hevitra avy any amintsika, aza sakanana ny etaeta fa fotoana izao. Raha ohatra ka tsy hanoratra ny tantarantsika isika dia olo-kafa sanatria nanoratra izany. Raha isika ny tsy hitady vahaolana ho antsika dia iza no rasantsika. Eto dia isaorana sahady koa ireo mpiara-miasa ivelan'ny polisy-pirenena tonga manotro neto. Raisina tanandro ny etaetanareo, raisina tanandro ny fijerinareo, hanatsarana ty polisy ity satria ny polisy dia natao hiara-iasa amin'ny rehetra ary ny fandriampahalemana dia vokatra iraisana. Na io antsoina hoe coproduction de sécurité. Izay ny lamina ho an'ny androany. Raha pitsy kosa dia solotena ihany isaky ny corps no manatrika ny fikaonan-doha manomboka maraina hatramin'ny folakandro. Eo no ahafahan'ny corps tsiraray avy mifangaro. Zany hoe ny corps efatra zany dia mitambatra miampy ny avy ao amin'ny commission na ny vomiera fahafito. Ny vomiera fahafito izay misy mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka avy any ivelany. Satria ny zavatra resahana ao anatin'ny vomiera fahafito dia ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny polisy sy ny vahoaka. Noho izany dia ferana ho folo isaky ny komisionna, isaky ny corps no mandray anjara raha pitso. Izany hoe raha vomiera 8 no ananantsika dia misy 10 isaky ny vomiera avy amin'ny corps anankefatra manome 80 ho an'ny corps tsiraray avy. Ankoatra ny corps ny commissaire izay vitsy dia tsy ferana fa avy hatrany dia d'office zany ny corps ny commissaire izay vitsy eto Antananarivo. Izay ny lamina ho an'ny androany sy ho an'ny rapitso koa amin'ny 2 ratorakandro ny fotoanantsika eto ny commissaire sy ny officier, eny amin'ny UNSP kosa ny inspecteur sy ny agent de police. Izay ny noela, izay ny lava, izay ny fohy fa dia makasitraka atsika rehetrarehetra. J'aimerais prendre un peu de temps pour m'adresser aux partenaires qui sont ici présents. Nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour votre présence, d'avoir vraiment honoré de votre présence cette cérémonie. Ça témoigne vraiment de votre implication dans la sécurité à Madagascar et surtout de votre engagement pour ce partenariat dans le cadre de la coproduction de sécurité. Nous tenons à vous remercier et nous souhaitons que ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la police nationale puissent apporter encore davantage de succès à la coopération entre la police nationale et ses partenaires à Madagascar et sur le plan international. Merci et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
saora toko makasitraka